ampitsitsikina riavana malalana zona mandray ianao indray miara-fanaritavy etsy isika azontsika miainy ny ten'Andriamanitra rehefa ampianarina tsara avy amin'izany koa mba hisy ny voninahitr'Andriamanitra ao fiainanao. Ho aminareo izay olom-boafidy araka amin'ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fanamasinany fanahy ho amin'ny fanarahana sy ny famafazany rahan'i Jesosy Kristy ampitomboana ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Zoma 1 Febroary 2022 ianantsika ny hevitra hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Andeha riavana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Mirafy raha-baovao an'i Jehova fa efa nanao fahagagana izy. Ny taniny ankavanana sy ny sandriny masina na avy-tany famonjeny. Jehova anampahafantatra amin'ny famonjeny, teo mason'Jetilisa nanehoan'ny fahamarinany. Efa natsiaro famondram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita famonjen'Andriamanitsika ny vazan-tany rehetra. Amen. Manapeta, sameti sundiana.
hivavaka isika. Andriamanitra mpandresy ianao amin'ny raharaha sy ny ady atrehina fa mianjara toerana miavaka ho an'ny olona isehony voninahitra ao, koa mankalaza sy mitery ary me voninahitra narinao masina izahay. Tompo, fantatrao ny fahalemenay ary tsapanay koa izany, mangataka famindram-ponao an-trano izahay, mamindrafo amin'ny ary mamelany erikay. Fa ny fananao masina izay hanazavanay ny amin'ny fanambaran-teninao, Jehovah kina aminay, mba izanay mitombo amin'ny finoana. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, naovanay mivavakay. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity an'ity ravana malala dia hitantsika ao amin'ny epistily faharoa soratan'i Paoly ho an'i Timoty. Timoty faharoa, toko faharoa, ny 9:9 ka hatramin'ny 7:10. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty, dia ilay avy tamin'ny taranak'i Davida araka ny filazantsarako, izay aretako fahoriana hatramin'ny fatorana azy. Ohatra ny mpanao ratsy, nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany no aretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy, mba azon'ireny koa famonjena, dia ilay ao amin'ny Kristy Jesosy, mba mivoninahitra mandrakizay. Mahatoky izao teny izao, fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Raha mandaha azy isika, izy kosa andaha antsika. Fa na dia tsy mahatoky azy isika, dia mbola mahatoky ihany izy, fa tsy mahazo mandaha ny tenany. Amen. Ray Masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanan'i Kristy, ilay tonga monjy izao tontolo izao, ilay tonga anasa ny fahotantsika. Nofinaina ranisika teo ry havana Timoty faharoa, toko faharoa, 9:9 ka hatramin'ny 13, dia taratasy nosoratan'i Paoly ho an'i Timoty zanany izany, ilay zanany am-panahy. Mifampahery sy samy mpanompon'Andriamanitra, sady mpanompo ny teny, mampianatra ny zoko fa hisedra olana ny fanompona ary tsy mahaketraka izany noho ilay mpandresy dia Jesosy. Toriana trano ny teny mba ho tsaroan'ny olona fa nandresan'ny fahafatesany Jesosy Kristy. Izany raha voalaza 9:5. Fahavalo, tsy hain'ny olona resena vokatry ny fahotany sy ny fandaozana n'Andriamanitra ny fahafatesana. Tsy manana vahaolana manoloana ny fahafatesana satria hiaran'izany fotsiny ny olombelona. Tsy namela antsika ho resa nefa ny tompo ry havana, na faly ahita ny fahaverizantsika, fa indro nasehany tao amin'i Jesosy Kristy, fa izay tsy resintsika dia resiny. Nitsangana ho velona izy ary nasehany ho hitan'izao tontolo izao izany. Aloko ny fahafatesana ety an-tany, fa tsarovy fa n'Andriamanitra ny fahefana rehetra. Zava-dehibe ry havana raisanao izany amin'ny finoanao indray, fa ny fahafatesana eo ary resin'i Jesosy. Ny faharoa tokoa dia izao hoe tsy ny fahafatesana nefa ny tompo teny farany, tsy fahafatesana ny tompo ny teny farany. Ahitantsika amin'ny 9:10. Mety manketraka tokoa ny ady atrehiny ety an-tany, koa na ny mino aza rehefa misedra olana samihafa dia toa milofoka. Raha mamaky izay niaretan'i Paoly tamin'ny asa fitoriana izay heveriny fa hitondra fifaliana, dia madio seritreritra. Kanefa tafajoro hatrany izy noho ny fanantenany fa velona Jesosy Kristy izay tompony. Mitoro hatrany izy na dia hahafaty azy, mba horen'ny olona rehetra fa ny fahafatesana dia resin'ny mino an'i Jesosy Kristy. Ny tenin'Andriamanitra no tsy mety voafatotra, ary izany teny izany no hanafaka ny olona izay mbola mifatotra. Tsarovy ry havana, fa marina amin'ny tenin'ny tompo, koa aza ketraka mitoro ny teny, fa ny fiangonana no mijoro ankehitriny dia velomin'ny tenin'i Jesosy Kristy. Raisy izany ry havana, ho voninahitra Andriamanitra. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao anay izay lazany amin'ny olona mety mahazo vahaolana amin'ny fisedrana ny olana vokatry ny fitoriana noho ilay Jesosy mpandresy satria nandresan'ny fahafatesany Jesosy Kristy. Ary tsy ny fahafatesana ny tompony teny farany, fa ny fanantenana tsara no izany fandresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana izany. Mivavaka aminao izay Tompo, hitahinao ny tsirairay, mahafantatra izany. Mihavozana isan'andro eo amin'ny sehatra misy anay, ary ahijoro vavolombelonao marina sy ho mpanompo mahatoky ny teninao, sy ahity anao, ka hay anasoa ny tokantrano fiarahamonina misy anay. Jesosy, vonjeo ny firenenay fa sahirana izay. Koa didina aminaranao Jesosy Kristy ny asa matan'ny Satana sy ny devoly, tsy anankely tsy anapahifana ety ny tenosina ity, fa ny anaranao Jesosy Kristy mpandresy no anapaka ny firenena malagasy. Sitrany tompo ireo marary mila ny fivavakay, fa mpanasitrany ianao, koa toany ny asan'ny fitsaboana, atanjao ireo asom-pahoriana ka ampinoninao,
toandro marefosik'olona reo sahirana vonjesarovy zay amin'nytojavatra misy eo tamin'ny fiarahamonina misy anay tonjovy any ampikadrana mitaheny tompo miazakazaka miamy fianarana miasa manjara ny tokantrano fitaizana ny fikasana aminarinao Jesosy Kristy mpamonjy anay novanay izany vavaka izany miaraka amin'ilay vavaka nampimbonina anay manao hoe raha nay eo zy any an-danitra ho masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaky ny an-danitra mihony an'io izy anina sahaza ao anay ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raha finoana ny itsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Ny tompony anisy lalana fonareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy amin'ny faharetan'i Kristy. Ary Andriamanitra fiadanana anolotoran'ny Satana faingana eo ambany tongotrareo. Ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.